Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Amin'ny mahampanotany olona dia misy ny tsy fankazahoana ao an-tokantrano ao, indrindra fa ho an'ny mpivady, nefa mety ho lavo ianao indraindray, mety hisafoaka ihany koa noho ny zava-mitranga, nefa aza vela hamonto ny tenanao ny fitiavan-tena, ny fanamarinana tena lava tsy mety miaiky ho diso, fa mandratra fon'olona izany. Zao mantsy, ny ratra mety hikombona, fa ny olatra mitoetra ny mandrakariva, ary ny fiafaran'izany dia mety tsy hahatoky ianao intsony io olona izay noratrainao io ninona ho lazainao azy. Dia anao ahoana ny fahatsapanao izany hoe tsy hatokisan'ny olona izany? Mafy a! Dia izao koa, aza vela meno sy handrendrika ny tenanao ny fahatezerana ka hahatonga anao hijanona tsy hity intsony. Indray androany mantsy rehefa ho tafafo avy amin'ny fahatezeranao ianao, dia mety ho tara loatra satria efa lasa nandao anao ilay olo tianao. Nenina nefa mantsy tsy ho eo aloha nanatra, fa any aoriana andatsa. Aleo manetry tena mba tsy hanenenane, toy izay ho enjehan'ny eritreritra sy ny nenina lalandava. Dia ahoana hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika? Izao no voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 5:9 manao hoe: koa amin'izany manetrety tena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Amen. Antoko-pihira feony ny teny fikasana Andrambato. Mandalo sy miserana zao fiainantsika izao, toy ny ravinentindrivotra lasa tsy mipody intsony, ianao lasa variana mialalena eto antany, tsy hoe tina ho azy reny nampasany nandany treny. Toy izao rehefa wampasanao, tsisy intsony azo atao, mamangiany mahantra mijereko ny kamboty, omeo sakafo ireorelaka, omeo fazakifikifika. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Loarini fonao enta nukuni namanao, ikatsaka ilay arena su are nizahitsy olo, Jesu tompono fidio, izy anino panjino, arao atranireo lalani olo, fanao ireo fananani.
fanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoana antsika misaotra tompoko. Fantarony marina. Fantarony marina. Fandalinana soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. dia tonga indray amin'ny fotoana ny fanaovana isika mba ahafahana miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitansoa. Andelo isika hiaraka hivavaka. Raisiny an-danitro misaotranao izay satria noho ny famindraponao sy ny fitiavanao no ahafahanay miona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, miara-mianatra ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mamela ny ilokay ary angatahanay ny fahasoavanao sy ny famindraponao mba hanatrika izao fiara-mianatra izao ary hitondra fahazavan-tsaina ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay irahantsika mitady valiny amin'ity anio ity dia ny hoe inona no hitranga amin'ny marina sy ny meloka. Iza no manana fahefana hamaritra ny hoe meloka sy ny marina ary. Tsy manana sady tsy nomena an'izany fahefana izany isika olombelona. Jehovah Andriamanitra irery ihany no manana an'izany fahefana izany. Ny anjarantsika dia ny mampiatra izay asainy ataontsika satria izy no tompon'ny teny farany, izy no tompon'ny fitsarana farany. Tsy misy olombelona mety maty nomena an'izany. Rariny loatra raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no hitranga amin'ny marina sy ny meloka. Dia mihevitra tokoa ve isika fa tsisy valin'ireo faharatsiana efa mifafy ankehitriny? Manao antso hatrany izahay ho antsika izay manara-po amin'ny adalàna, tsy fankasitran'Andriamanitra ny ataonao, ny mahatonga anao tsy ho tratry ny kapoka mafy vokatry ny tsy nentina ataonao, fa ny famindrapon'Andriamanitra izay mbitsika tsy tapaka amin'ny sofinao mba hiverenanao aingana amin'ny fibebahana. Everinao ve fa ho vitavita fotsiny eo anatrehan'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ireny olona ny vononao sy naolanao tamin'ny fomba feno abibiny ireny ny fandehan'ny fotoana, lasa ny fotoana 3 taona 10 taona izay, za tsy maninona akory. Aza adino fa tsy navelan'Andriamanitra ho vitavita fotsiny tamin'izao na dia ny rahan'olona anankiray monja latsaka tamin'ny tany tahaka ny any Abela aza. Eny tsy maintsy handray ny valinasany tsirairay. Tsy amin'ny fidirany eny amin'ny fonja nataon'olombelona nefa ny mety isehony izany satria maro amin'ireo olona voafonja ny olona marina. Tsy tokony ho eny am-ponja mihitsy fa ny mpanao ratsy dia mbola miriry andrehetra any ny akamarony. Afaka teo amin'ny fitsarany tany ireny olona ireny fa tsy ho afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Famonoana eritreritra sy hasasahimpona tsy misy fototra hijoroany na dia kely aza ny filazana fa efa foana ny didin'Andriamanitra. Noho izany izay tianao atao dia tsy misy dikany fa dia rehefa manana ny sandry ianao dia afaka mamono, rehefa manana ny voly ianao dia afaka manao izay tianao atao. Tsy natao ahafahanao manararoatra hanao ny ratsy ny fotoam-pamindrapo-lava omen'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra izany mba hanananao fotoana hivirenana aminy. Tsy manana fahefana hanova ny didin'Andriamanitra isika, tsy manana fahefana hamaritra ny hoe zao ny marina sy ny diso isika satria efa simba ny fahotana. Ny mankato izay asain'Andriamanitra ankatoafintsika izay no anjarantsika. Ndeha haka ohatra isika. Indray andro raha niditra tao an-trano ianao, ohatra ihany ty raisiny ty dia sanatria nahita ny vadinao mihinana poizim-boalavo ray lovia be. Dia hoy ianao hoe ino zao ataonao zao? Ajanao io? Dia namaly tsy taitra ihany koa ny vadinao nanao hoe tsy fantatrao anga fa efa foana nge ny lalan'ny fahasalamana mandrava ny fihinanana poiziny. Efa afaka mihinana ninnininy sika fa tsy hahafaty antsika izany.
jereo fa mihinana tsara andao avy miaraka mihinana e retony ianao inoko fa ivongivondoa ianao mandrian'izany kanefa dia izany no ezahan'ny satana toriana amin'ny alalan'ireo milaza azo mpitondra fivavahana mihitsy aza lazain'izy ireny fa efa foana ny lalàn'Andriamanitra tsy ilaina intsony ny manajan'izany ary fantatra aza-ankehitriny fa tsy vitsy amin'izy ireny no voakarama hitoroteny fa efa foana ny lalàn'Andriamanitra ary dia manaraka ambokiny fotsiny koa ny sasany mba azonao an-tsena ve ny fikorotanana hitranga raha ndeha ho andramana foanana ao anatin'ny ray andro monja aza ny didy manao hoe aza mangalatra amoaka didy ny fanjakana fa mandritry ny andro anankiray dia azo ataony mangalatra nizaniza tsy misy azo samborona ho afaka mangalatra ny an'ny hafa daholo ny olona rehetra ao anatin'ny ondray andro dia alay fosary an-tsaina ny zavatra iseho ny vadinao azo ny olona alaina ianao afaka maka ny vadiny ny fanananao azo mialaina zay tia ny alaina ao anatin'io andro io dia alainy daholo zay mana-tsandry zay manana basy mahazo ny be indrindra zany ny fanafoanana ny didy hoe aza mangalatra ao anatin'ny ray andro monja ary na tsy ampy ny ray andro akory azy zany fa ndeha ataontsika hoe atsasakadiny fotsiny dia azo mantsena ny zavatra hitranga ry mpiainy malala fa aleo milaza aminareo androany fa mbola manan-kery ary tsy foana akory ny lalàny natsiora napetrak'Andriamanitra izy ireo tsy afaka foanana mandrakizay ary tena faly milaza aminao fa manan-kery fa tsy foana ny lalàny ny fahasalamana napetrak'Andriamanitra izy ireo ka tsy afaka foanana mandrakizay zay rehetra mandika an'izany dia tato ny vokany hatrany ary indrindraindrindra faly milaza aminao fa tsy foana akory ny lalàn'Andriamanitra satana ny manao ny fomba rehetra amin'ny alalan'ireo fikambanana zay ampiasainy satria manompo azy sy mivavaka aminy mba hampiely an'izany hampielezana ny faharatsiana eran-tany halan'ny satana io lalàn'Andriamanitra io satria io ny fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra zay tia nozongozonina kanefa tsy ho foana mandrakizay zany na isika olombelona salama saina aza tsy anaiky an'izany hevidravina tsy misy fototra iorenan'izany mampalahelo isika fa dia misy mpitondra fivavahana sa mitory eny ampilipitra fa ny foanana hono ny didin'Andriamanitra dia ny lalàn'Andriamanitra lehibe indrindra izay nisoratany tamin'ny ratsan-tanany mihitsy rehefa namorona n'izao zavatra hitantsika maneran-tany izao izy dia nitonon'ny vavany fotsiny izany dia nisy rehefa namorona ny olombelona izy dia nivolavolahin'ny tanany izany no mahatonga antsika olombelona ho sarobidy indrindra satria natao ho mpanjaka ny zavaboary isika hatrany am-boalohany ary ny didin'Andriamanitra dia tahaka an'izany tia ny anehoana aminao fa ambony aminy io saropady aminy io dia nisoratany tamin'ny ratsan-tanany mihitsy mba tsy hisy ho afaka miteny hoe nisy nanova ny dikany izy tompony mihitsy nanao azy kanefa dia sahana mpitondra fivavahana izao ny mitory fa efa tsy miatra amintsika itsonony zany lalàn'Andriamanitra izany tsisy pirofo raha zany ny marina dia afaka mamon'olona anie zany ianao afaka mangalatra afaka mijangajanga tsy misy olona afaka manameloka anao amin'izany samy afaka manao zay tiany sa tsy zany arak'izany dia tompony andraikitra voalohany amin'ireo von'olona sy halatra atraizatraiza reny mpitondra fivavahana mitory fa efa foana ny lalàn'Andriamanitra ireny misy ifandraisany be dehibe mihitsy ny fampielezana ny fampianarana ny hoe foana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fisehoan'ireo herisetra ny halatra ny von'olona ny faratsi-pitondratena hitantsika manodidina antsika ankehitriny misy fifandraisana ny fampianarana fa efa foana ny lalàn'Andriamanitra sy ny tsy fahaizany maro manavaka ny tsara sy ny ratsy misy ifandraisana izany inona no hitranga amin'ny marina sy ny meloka ry havana amin'izao fotoana izao dia izay tian'ny olona izay irian'ny olona izay hitan'ny olona fa tsara araka ny fijeriny azy zany no heveriny fa marina ary samy manana ny azy samy manana ny famaritany hoe marina koa amin'izay kanefa diso zany satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe iray ihany ny marina mitombo ny eloka be vava vokatra izany tombo vonon'olona
ny fanambadiany lasy sy ny lahy vavy samy vavy korontana fiarahamonina tsy mila fahameperana ny fiarahamonina kehitriny tsy mila lalàna anika dia mitady fitiavana tsy misy lalàna ihany koa izy dia herisetra sy fanolanana ny vokatra zany toerin'izy ireo ny fitsipitondran-tena avy amin'Andriamanitra aminy dia tsy misy zany hoe fitsipika tsara na ratsy zany rehefa eken'ny eritreriny manokana dia mety aminy zany no mahatonga ny olana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika kehitriny ary efa fantatry ny olombelona fa izany no antony saingy noho ny avonavopony dia aloha no ziriziry amin'izany sy miaina amin'izany mandra-pahafatiny samy manana izay very no marina very ny fitsipika ara-moraly nananantsika very ny fahaizantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy manohitra ny fahefana rehetra ambon'ny eritreriny ny olombelona kanefa tsy tompony ainy akory raha mba tompony ainy anie dia mba azo eritreretina ihany zany fandrombahana fahefana zany mampitandrina nao anefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 7:20 ohabolana toko 7:20 manao hoe zay mahatoky ny fony dia adala zay mahatoky ny fironona ny fony sy ny fihetsehampony fotsiny hoentina mandray fanapahan-kevitra na mieritreritra zay verina fa tsara na ratsy dia adala rehefa nanota Adama sy Eva dia niatsy hita intsony ilay endrik'Andriamanitra tao aminy niova ny toetrantsika olombelona izany mahatonga amin'ny baiboly ilaza fa lasa mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fotsika tsy salany tamin'ny voalohany intsony satria efa simba ny fahotana ela ny safidin'ny fotsika tsy azo ianteherana ahafahana mamaritra ny tsara sy ny ratsy ny fihetsepo ny eritreritra ny filozofia izay avoaka ny olombelona efa simba ny fahotana zavatra simba ihany koa tsy maintsy mivoaka avy amin'izany zany veo ny anteheranao hamaritana ny hoe tsara sy ny ratsy ny tenin'Andriamanitra ihany no mijanona tsy miova ho famaritana ny hoe tsara sy ny ratsy zao no amaritany baiboly ny fototry ny olana zay miseho amintsika kehitriny ao amin'ny Hosea 4:7 no ahitana ho azy Hosea 4:7 fa rivotra ny nafafiny dia tadio no jinjany ahoana hoe rivotra ny nafafiny dia tadio no jinjainy mamafy ny rivotry ny fijangajangana eny amin'ny hainao manjery sika dia mijinja ny tadio ny fisarapanambadiana sy ny vokatsy ny rina eo amin'ny zatovo manandratra herisetra amin'ny alalan'ireo horonantsary ao amin'ny fahita lavitra isika dia mijinja tadio ny vonon'olona traizatraiza kehitriny ny tanora anankiray raha ataony salanisa dia efa nahita herisetra 2 alina tamin'ny alalan'ny fahita lavitra tanora vao eritrero ny kely monja zany efa nahita herisetra nandeha tamin'ny alalan'ny horonantsary misa 2 alina tamin'ny alalan'ny fahita lavitra salanisa zany fa mihoatra no zany aza amin'ny faritra maro feno herisetra feno fihetsika mamofady feno vonon'olona ny sain'ny ankizy amin'ny alalan'ireo sary mihetsika zay avelantsika ho jereny any amin'ireny toerana fandefasana video reny ary na tsy makany aza moa izy ireny a dia fa tonga amin'ny alalan'ny telefona tonga amin'ny alalan'ny iPad tonga amin'ny alalan'ny internet raha tenenina amin'ny tenindraimbava ao atokantrano ao reny toejavatra ireny ilayntsika ny mampianatra ny zanantsika hifantina ny zavatra jereny kanefa milohan'izany a dia izy ireo mihitsy ny tsy maintsy resy lahatra ny amin'ny ofietraika n'izay zavatra jerena eo amin'ny fihetsika izay atao eo amin'ny fitondran-tenany avela andeha ho azy amin'izao zany rehetrarehetra izany dia ho ny soratra masina hoe rivotra ny nafafitsika dia tadio ny jonjaintsika tsy magaga raha nisy mpianatra roa tany Etazonia ohatra rentsika voaingana namono mpiara-mianatra aminy misa 13 tsy fatapototra tsy fatatrantony avy teo dia namono ny tenany satria tsy tia noho ny fihetsiky ny olona sasany ao ampianarana na mafy rivotra isika dia mijinja tadio dia niseho koa zany tany amin'ny toerana hafa dia mitombo hatrany amin'ny faritra samihafa maneran-tany marina tokoa ny voalazan'ny faminaniana fa nisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany
ny tsy fisiany fankatoavan-dalàna intsony eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Satria efa latsa-bava ny mpitondra fivavahana fa foana hono ny lalàn'Andriamanitra dia lasa izy ireo manolotra lalam-panjakana ara-moraly ny solo ny didin'Andriamanitra. Lasa makany amin'ny fanjakana dia mamorona lalàna vaovao lalàna-panjakana ara-moraly. Kanefa aoka tsy ho adinontsika ny tantara fa rehefa mitambatra tahaka an'izany ny fiangonana sy ny fanjakana dia vohitsakitsaka ny zon'ny madinika. Move didi-panjakana ara-moraly no asolo ireo didy folon'Andriamanitra. Zany ve ny vahaolana? Tsy zany ny vahaolana. Ny lalam-panjakana hafa iny hitondrana ny fanjakana mahafanjakana azy. Fa ny lalàn'Andriamanitra dia tsy ho voasolo ny didi-panjakana ara-moraly naoviana. Ny Baiboly no manome antsika ny vahaolana. Tsy miove. Ilay Andriamanitra namorona antsika ihany, sady namonjy antsika, izy ihany no manome vahaolana azy ho antoka ho antsika. Tsy miova. Ny vahaolana dia tsy manomboka amin'ny fanovana ny fiarahamonina, fa amin'ny fanovana ny fotsika olombelona, ny foko sy ny fonao, ny fiovana ao am-poko sy ao am-ponao. Zany ny fiandohan'ny tena fanavaozana marina. Araka ny voalaza amin'ny Romanina 12 manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ary ilay Andriamanitra namorona antsika aina nefa no afaka manao an'izany fa tsy olombelona mety maty. Manolotra ny fentry ny atao hoe marina ny Baiboly eo amin'ny Salamo 110 ka ny 7 Salamo 110 miasa ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Averentsika indray mandeha, miasa ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra manahoana ozy? Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Na inona ho lazainao mikasika an'io didin'Andriamanitra io dia mitoetra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra izany. Ianao izay miteny an'izany no faty, fa ny tenin'Andriamanitra mitoetra mandrakizay. Mitoetra mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Tsy nomenan'ireo olona fahiny fotsiny izany, fa ho an'ny olona mandritry ny taranaka amin'ny fandimby ary ny fitandremana an'izany ihany, izay ihany no mitondra ny fandriam-pahalemana marina ho antsika. Hoy ny Salamo 7:7. Tsy misy tsiny lalàn'i Jehova, tsy misy tsiny. Mampalaelo nefa fa manafoana ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina, fa manindraindra kosa ny hevitry ny tsirairay ary dia mijinja ny vokatra izany. Toeriny avokoa izay mety manohitohina n'izany eritreriny izany. Kanefa lalàn'Andriamanitra no fitsipika ara-pitondratena, hany ahafahana manavaka ny marina sy ny diso, ny tsara sy ny ratsy. Tombatombanana ho mihoatra ny 730 tapitrisa ny karazana lalam-panjakana ifehezana ny olombelona kehitriny. Kanefa Andriamanitra kosa dia tsy nanome antsika afa-tsy didy folo, lalàna ara-moraly. Raha miovaova araka ny vanim-potoana ny lalàna apetraky ny olombelona, ny lalàn'Andriamanitra kosa maharitra tsy miova mandrakizay ary mety amin'ny lafiny rehetra. Zany lalàna izany no mamaritra ny marina sy ny diso. Ny hevitro, ny hevitrao tsy mitondra makay izany satria hevitr'olombelona efa simba ny fahotana ihany. Voafetra ny fahafahatsika mahatakatra, sahala mahavoafetra ny fotoana ahafahatsika mivelona. Zany angeny ny vokatry ny fanimbana nataon'ny fahotana teo amin'ny tenantsika. Nosoratan'Andriamanitra ny didy folo ho fitsipiky ny fitondrantenantsika. Nosoratany tamin'ny ratsan-tanany mihitsy izany teo ambony vato fisaka roa. Tsy nasainy nadikan'i Mosesy izany nahazo Mosesy natao aza, tsy nasainy nataon'olombelona hafa koa. Midika izany rehetra izany fa tena zava-dehibe aminy tokoa ireo didy ireo, ary tokony ho zava-dehibe amiko sy aminao koa. Tianan'Andriamany kafizany ao, tianao sarin-javatra voasikotra, saino didy nomeny, didy maneho fitiavana, tianonompoana ny anarany fa tsikony.
itiavana itaosy. Ana masina si atsiarony sabatao, anazany tatasineny, saingo jiji numeny, jiji mane ufitiavana, si amunulula si zangazangaku, si angalatra jandanjaku, saingo jiji numeny, jiji mane ufitiavana. Si siririsha zay kumbula didi, sainu didi, sainu meni, sainu didi numeni, didi mane ufitiavana, sainu didi numeni, didi mane ufitiavana. Lalàn'Andriamanitra ry havana ny fototra iorena ny fanjakan'ny lanitra, aoka tsy ho adino zay. Io ny fototra ioreny fanjakan'ny lanitra io lalàn'Andriamanitra io, ary zany no ankahalan'ny Satana fatratra n'izany didy zany. Nandany fahefan'Andriamanitra izy tany an-danitra, dia nametraka ny heviny ho fahefanambony indrindra ifeny tenany, dia nikomy tamin'Andriamanitra izy vokatra zany tsy fanekeny ny lalàn'Andriamanitra zany, dia tsy nijanona teo anefa izy, fa nitaonanjely hafa ikomy ihany koa, dia nilazainy tamin'izy ireo fa tsy ilaina ny mankatoan'Andriamanitra. Nazera avy tany an-danitra izy sy ny ampatelo ny anjely noho ny fikomiany izy ireo. Nitondra ny fikomiany teto tany ihany koa anefa Satana. Mbola nilainga natao tamin'ireo anjely ireo ihany, nampiasainy tamin'ny Adama sy Eva, lazainy tamin'izy ireo fa afaka manao ny tenany ho Andriamanitry ny tenany izy ireo. Nilazainy fa ny fieveran'izy ireo ny fahefana tokony ife azy, fa tsy mila hery hafa na hevitra hafa ankoatran'izay. Kanefa rehefa manaraka n'izany tenin'izany raha olombelona, dia zao iarahantsika mahitsy zao ny vokany. Very teo anoloan'ny Adama sy Eva ny say Edena, ilay fonenany kanto dia kanto. Voaroka izy ireo satria nanana andriamanikafa teo anatrehan'Andriamanitra. Iza moa zany andriamanikafa izany? Ilay hevitra nasosoko Satana, dia ny tenan'izy ireo ihany. Efa nandrevy ianao olona ny teny hoe ny tenako ihany ny Andriamanitra. Mahagaga sy mampime zany toe-javatra zany. Olona mety maty no miteny hoe ny tenako ihany ny Andriamanitra. Vokatry ny nanekeny Adama sy Eva n'izany dia tapaka hatreo ny fifandraisany tamin'ilay mpahary azy. Ity misy hevitra iray monja ho fampisaintsainana antsika eo anatrehan'ity karazam-pitaka namelezan'ny Satana ny Adama sy Eva ity, ary mbola amelezany olombelona maro ankehitriny. Nahoana moa? Sainy tsara, nahoana moa aho no anaiky hanao ny tenako ho Andriamanitro, kanefa na izao aza tsy tompony aiko akory? Tsy ny tompony aiko ve no tokony ataoko Andriamanitra? Satria tsy tompony aiko na Satana na olombelona, satria samy efa mety maty ireo, no sady tsy misy tompony ihany koa. No zany a, dia samy tsy azoko atao Andriamanitra ireo, na no izay anton'izay monja aza. Fa ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia sady namorona atsika izy a, namonjy atsika izy a, mandrakizay izy a, tompony hery rehetra, tompony fahefana rehetra, izy rery ihany no Andriamanitra natao iankofantsika. Rehefa tsy feno zany fiapetra zany, dia tsy azo atao Andriamanitra izy. Noho izany tsy azo atao Andriamanitra Satana, tsy azo atao Andriamanitra ny mpitondra favana, tsy azoko atao Andriamanitra ny tenako. Fitaka entiny Satana zany. Nahoana moa no manana fahefana hanao izay tiako atao, kanefa tsy manana fahefana ho afaka mifezy tsy maintsy ho vokatra izany akory? Adalana angeny ahy, satria azoko atao tsara tokoa no misafidy izay tiako atao, saingy tsy azoko atao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataoko. Noho izany dia tsy afaka hanao ny tenako Andriamanitra. Hitantsika amin'izany, izay fisainana fo izay fotsiny, hitantsika amin'izany fa tena fitakarany fotsiny na fafin'ny Satana tamin'ireo razambentsika. Ary raha marina tokoa ary ny zavatra nylazain'ny Satana, nahoana ary ny tsy izy Satana aloha no efa hita miaina amin'ny zavatra nasainy nataony Eva, raha fantany vahaolana tonga azo ho salan'Andriamanitra?
ho tonga tahaka an'andriamanitra nahoana izy mbola nijanona omena rana tsy afa-mihetsika eo amin'ny fotokazo anankiray tao edeny io. Zany toe-javatra rehetrarehetra zany dia mampieritreritra antsika ny amin'ny fitaka nahazo any Adama sy Eva. Ampieritreritra antsika izany. Misy mihevitra fa tsy nanana lalàna Andriamanitra raha tsy tao Sinay hono. Tsia! Nosoratan'Andriamanitra tambony vato fisaka teny Sinay ny lalàna satria nandika ny didy ny olombelona, ny zanak'Israely. Tia nomena azy ireo amin'ny fomba ofisialy zany, naverina indray napetraka tao anatin'ny vato fisaka anankiroa. Tia nosoratana ao am-potsika indray zany didy zany. Fa talohan'ny Sinay dia fa ratsy ingeny mangalatra, ratsy ny mamono olona, ratsy ny jangajanga. Tadidinao ve fa namono any Abela i Kaina? Nanota ve Kaina tamin'ny namonony any Abela? Tena nanota. Ary tsy afaka nanameloka azy Andriamanitra raha tsy misy ny lalàna mamaritra mazava ny tsy mety nataony. Sa tsy zany? Hoy ny Baiboly eo amin'ny Romanina 4:12. Romanina 4:12. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Zao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:17. Jaona 1:17. Fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny fahotana dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Fandavana ny fahefan'Andriamanitra, zany natao hoe fahotana. Hoy ny Baiboly, raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Any Alemaina ohatra dia misy lalana migodana manokana mihitsy ahazona mandeha amin'izay afanganam-pandeha tiany mpamily, tsy misy fetra, afaka mandeha hatrany amin'ny 500 kilometatra isan'ora ny fiarakodia. Satria tsy misy lalàna mifeny afanganam-pandeha rehefa mandeha amin'io lalana io zany, dia tsy misy koa zany mpamily fiara azo melohina noho ny afanganam-pandehany rehefa mandeha eo. Izany raha tsy mbola nisy lalàna talohan'ny Sinay tahaka an'izay ihany koa dia tsy meloka zany Kaina raha namony any Abela. Fa satria efa nisy ny lalàna dia meloko Kaina rehefa namono any Abela. Efa nisy ny lalàna manao hoe aza mamon'olona. Fanorenany seza fiandrianan'Andriamanitra hatrany ambolohany ny lalàny masina. Aoka tsy ho adino zay. Ary zay no ankahalan'ny Satana an'io, anaovany fomba rehetra anapotehina an'io. Tsy misy afa-tsy zay ny antony. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Genesis 4:25. Genesis 4:25. Satria efa niaino ny feko Abrahama ka nitandrina zay nasaiko nitandremany, dia nididiko sy niteniko ary ny lalako. Nitandrina ny didin'Andriamanitra via Abrahama. Ahoana ny voalaza eto? Tandrina ny didin'Andriamanitra izy. Niaina talohan'ny Mosesy ve izy? Eny. Niaina talohan'ny Sinay ve izy? Eny. Ka nahoana lazaina hoe tao Sinay vao nisy ny didin'Andriamanitra? Eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa niaino, nitandrina tsara ny didiny sy ny teniny ary ny lalàny i Abrahama. Efa nisy ela, fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy ny didiny. Ireo didy folo ireo. Eny misy milaza fa nomenany jiosy irery ihany koa ny lalàna. Kanefa mbola tsy niforona akory aza ny firenena jiosy tamin'ny andron'i Abrahama, dia efa nitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Manapirofo mazava amintsika izany fa efa taloha lavitra ny Sinay ny fisiany lalàna. Tsy misy adivarotra azo atao amin'izany, sady tsy mitondra ninninona ny adivarotra mikasika an'izany. Tamin'ny andro ny testamenta taloha dia fitsipika mamaritra ny tsara sy ny ratsy ny didin'Andriamanitra. Anisan'izany ohatra ny didy manao hoe aza mangalatra. Ka na inona mety hevitrao sy antony mety manosika anao rehefa mangalatra zany ianao dia manota ny dikan'izay. Taka zany koa ny hoe aza mijangajanga. Zay ny lazay ny didy ray hafa ao amin'ny didy folo. Na dia zavatra efa mahazatra ny olona maro fahita etsiroa azy zany ankehitriny, dia mijanona ho ratsy ny fanaovana an'izany eo anatren'Andriamanitra, ary fahotana ny dikan'izany. Ninninona antony, ninninona nanosika anao nanao an'izany, dia mijanona hoe fijangajangana zany. Satria tsy ny fiovaovan'ny kolotsaina na ny fomba fanaon'ny olona no mamaritra ny didy sy ny fahamarinana, fa Andriamanitra ilay tsy miova. Feon'ny Anjomara Mahajanga. Efa ilanony kasako, nyanovako
ahoana kosa indray ary ny lanjany didin'andriamanitra tamin'ny andro ny testamenta vaovao ianao moveny foanan Kristy ny didin'andriamanitra tsy any valiny hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao fa nanarak'izay takiany lalàna Kristy teo amin'ny fiainany manokana izy no ohatra ho antsika hoy izy ao amin'ny Mateo 5:17 sy ny 17 Mateo 5:17 sy ny 17 aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga ho andrava fa anatanteraka nanatanteraka ny lalàna teo amin'ny fiainana Kristy zao koa voalaza amin'ny Luka 5:17 Luka 5:17 fa ho moramora kokoa ny afoana ny lanitra sy ny tany noho ny afoana ny tendron-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna tena nataon'i Jesosy mazava tsara mihitsy izany fanambarana izany ny lalàn'Andriamanitra ny fototry ny fanjakan'ny lanitra averimberina hatrany izany milaza amintsika izay marina sy ny diso tsy nomena ny olona tao anaty tsindrimandry tsy nisoratana komity manokana izany fa nisoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany mihitsy d'origine misy olona sasa milaza fa rehefa maty Kristy dia nombony teo amin'ny hazo fijaliana ny lalàna dia azo atao amin'izay ve izany mijangajanga mamono olona mangalatra sy ny sisa indray nandeha dia nisy ray mpianakaviana kristianina mafanafo anankiray nilaza tamin'ny mpitandrina nanao hoe pastero efa foana ny lalàna nombony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany dia nitodika tamin'ny tovolahy teo akaiky n'ilay pastera nanao hoe ianao ve no zanak'ity rangahy ity ianao ilay tovolahy kristianina ve ianao eny tompoko ho ilay tovolahy zao ary tsy mila mankatony ray aman-dreninao tsony ianao izany manomboka izao ataovy izay tianao atao satria efa nombona teo amin'ny hazo fijaliana ilay didy hoe ajao ny rainao sy ny reninao araka ny lazain'ny dadanao teo sadaikatra ilay ray mpianakaviana sady ny teny hoe tsy zany ka tsy zany ny tiako tenenina pastera na izy aza tsy mahafantatra ny hoe inona ny zavatra maharesy lahatra azy tsy azo sainina mihitsy izany hoe nombony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany lalàna kanefa no ny fandikatsika ny lalàna mihitsy natonga azy ho voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotako ny fahotanao ny fahotany zao tontolo izao zany no nombonina teo amin'ny hazo fijaliana misy teny eo amin'ny Efesianina 2:10 izay to milaza fa efa nombona teo amin'ny hazo fijaliana ny didy ary to marina izany raha ho an'ny mpijery maimaika fotsiny andeka vakitsika dia hofantaritsika ny tena dikany fa tao minofiny no nandravan'ny fandrafiana Efesianina 2:10 fa tao minofiny no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna misy didy natao hotandremana voalaza eto fa ny lalàna misy didy no ny foana Kristy iny io lalàna misy didy resahany io eto teo amin'ny hazo fijaliana dia ireo lalàna samihafa mahakasika ireo fombafomba mpivavahana fanaterana biby atao fanatitra no tapitra atreo izay antsoina koa hoe lalàna misy didy nahoana ro ianao satria teo amin'ny hazo fijaliana dia tapitra atreo ny fanaterana fanatitra satria Jesosy Kristy ilay zanak'ondron'Andriamanitra izy izay tandindon'ireo ondro maro be ny vonoiny zanak'Israely isaky ny manota dia maty teo amin'ny hazo fijaliana
efa tonga ny tena izy ajanona amin'izay ireny tandindona ireny ka ireny no nylazaina fa tapitra hatreo fa tsy nididy folo akory. Rehefa namela eloka Jesosy dia tsy nilaza velively izy fa efa nombony teo amin'ny azo fijaliana ny lalàna, tsy zany. Tsy nilaza izy hoe mandehana dia mijangajanga indray mantsy an'ilay vehivavy azo olantanana njangajanga, fa hoy izy hoe mandehana fa mindrapo ny dikan'izay fa manaraka aza manao tsony fa namafisan'izay fa tsy miova ny didin'Andriamanitra. Tsy niteny Jesosy hoe efa nomboko teny amin'ny azo fijaliana zany didy zany, tohizo ny fijangajanganao, tsy niteny an'izany izy. Tsy mitarika antsika ho amin'ny tsy fankatoavana Kristy, mitarika antsika ho amin'ny fankatoavana trany satria izany no miantoka ny filaminana sy ny firindrana na dia my fiainana andavanandro aza. Hoy ny Korintianina 2:12. Ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Movy ianao mbola miady amin'ny fahotana amin'izao fotoana izao. Isika rehetra dia mbola manana karazam-pahotana iadina avokoa. Tsy ny fanapotehana ny lalàna ny vahaolana, fa ny fanafana antsika ho afaka amin'ny fahotana. Azonao atao ny manantona tsotra ny Jesosy amin'izao mahay ianao anao zao, amin'izao ianao malemy mpanota izao, dia azo famelan-keloka ianao rehefa mangataka famelan-keloka. Azo hery avy amin'Andriamanitra ianao mba hahafanao manao ny sitrapony aorianan'izay, ary tsy atsiaro tena ho meloka intsony. Tsy hoe mamela eloka fotsiny mantsy ny fahasoavan'Andriamanitra, fa manome hery ihany koa manova ny fiainan'izay manaraka azy. Tsy kelikely. Inona no adinao ary? Fijangajangana ve? Fangalarana ve? Toka, paraky, sigara ve? Ny izao ve? Ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Hamela ny elokao Jesosy raikenao, hiditra ao anatin'ny fonao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy, ary hanova ny fiainanao amin'ny alalan'izany hery zany. Saingy miankina misafidinao avokoa zay dingana tsirairay izay. Tarika antsika ao amin'ny fankatoavana Kristy. Hoy izy ao amin'ny Jaona 4:15. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Tarika antsika ho amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ny fitiavantsika azy. Zao ihany koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:12. Jaona 5:12. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Raha tiantsika zany ny toetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tandremo ny didiny, tahaka ny tandreman'i Jesosy ny didin'Andriamanitra sy ny toerany tamin'ny fitiavany an'Andriamanitra. Nanome oam-piainana ny amin'izany izy tety, arao fotsiny aza miodikodina amin'ny fanamariana tena sy ny fitadiavana hevitra izay tsy mitombona mihitsy, toy ny hoe efa nombona teny amin'ny azo fijaliana ny didin'Andriamanitra. Ny fahotanao, ny fahotako, ny fahotan'izao tontolo izao no nombona teny amin'ny azo fijaliana fa tsy ny didin'Andriamanitra. Indray mandeha dia nisy olona anankiray nanontany anga Billy Graham, mpitoroteny malaza izy io. Izao ny fantenena nataony: inona amin'ireo didy 10 ary mbola miatra amintsika ankehitriny? Mbola ilaina daholo ve ireo? Dia hoy ny valitenin'anga Billy Graham hoe tsy lany andro, ary tsy ho lany andro mandrakizay ny didy 10. Ary dia miombon-kevitra aminy aho amin'izay lafin'izay. Misy olona tokoa mantsy mihevitra fa ny fankatoavana ny didy 10 dia tahaka ny mitandrina karazam-pitakiana mavesatra be. Kanefa izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:17. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Manaona hoe tsy mavesatra, tsy enta mavesatra ny didin'Andriamanitra. Tsy karazana fitakiana io, fa tombotsoa, tombotsoa anao ny manaraka azy. Manahoana zao ny fimenomenoana antsika noho ny fisian'ny olona mpangalatra, mpamon'olona, mpanolan'olona sy ny sisa. Fantikana didin'Andriamanitra daholo ny ireny, ka tombotsoa antsika ny fametrahana an'ireny, fa tsy zioga mavesatra. Nomen'Andriamanitra izy ireny mba ahasambatra antsika. Inona ohatra ny mampavesatra mididy hoe aza mandainga? Satria venao tsy velona raha tsy mandainga. Maivana ho an'ny olona tsy tia mandainga izany didy zany, fa mavesatra amin'ny olona efa zatra tamin'ny fiainan-dainga. Dia hoy angamba ireo olona efa zatra amin'ny fiainan-dainga hoe andao rangafoanana ny lalàna hoe aza mandainga fa tsy vita tsony zany a. Mety ho lany amin'ny demokrasia zany hevitra izany, satria efa be ny mpandainga.
fa saingy hijanona ho hevitr'olombelona fotsiny ihany fa tsisy fihetraikany amin'ny fanovana ny lalàn'andriamanitra velively. Ianao zatra mandainga ny mila miova fa tsy ny didy mikasika ny lainga ny foanana. Dia mitovy tsy misy valaka amin'ny olona anankiray vao fatotry ny toaka na ny zava-mahadomelona ny olona zatra mandainga. Fa nampiana ho afaka amin'izany no ilainy, fa tsy ny fitaomana ny olo ho lasa mpifoka sy mpidoroka tahaka azy koa. Dia tahaka an'izany koa ny amin'ireo lalàn'Andriamanitra rehetr'ireo. Ianao izay efa zatra milomano tao anatin'ny fandikanany didin'Andriamanitra no mila fanafahana hiala amin'izany, fa tsy ny didin'Andriamanitra no ezanao foanana. Tsy manana fahefana amin'izany isika olombelona mety maty. Isika ny mila miverina amin'Andriamanitra. Aka ohatra hafa indray isika. Nisy lozam-pifamoivozana matsiravina ny tranga vokatry ny fandikana ny lalàna mifeny fifamoivozana natao nandian-jatovo miala sakana maromaro teo amin'ny tanàna anankiray. Dia voatery nahiditry ny polisy amponja ireo nahavanon-doza. Dia rehefa tonga ny fotoana fitsarana ny namany, dia ireo namany izay tsy mba nampidirina amponja dia tezitra. Ary nitaona ny namany hafa nanao filaharam-be nitondra soram-bavety eran'ny tanàna hatreny amin'ny toerana fitsarana tamin'izay fotoana izay. Ny soram-bavety nentin'izy ireo dia mitaky fotsiny izao ny hanafoanana ny lalàna mifeny fifamoivozana mba hafoana ny fanameloana n'ireo naman'ireo. Iza ny olombelona manatsaina salama tsara hanaky an'izany. Kanefa dia izany mihitsy no tiany maro atao amin'ireo didy folo nataon'Andriamanitra ireo e. Zao anefa tsy misy olombelona na demokrasia afaka manovan'ireo. Tsy azo ovaina ireo, manan-kery mandrakizay ireo. Porofon'izany dia miharihary eo anoloanao tsara angisan'andro e. Fa izay rehetra mandika ny iray amin'ireo dia tsy maintsy mitaty ny vokatra izany hatrany teo amin'ny fiainany. Ary ny famelana ny fisiany izany ene mahatonga ny olana eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Hery hanafaka anao ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy mamatotra anao no ilainao, fa tsy vahaolana hafa. Ary izany no nahatongavan'i Jesosy tety. Hoy izy hoe, raha ny zanaka anao nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ka ny makeo amin'ny tsotra tsy mila takalony, tsy mila olona mpanelanelana. Zay nge no asaina ataontsika dia afaka tsika. Be dehibe no efa nanandrana dia afaka. Inona ny manakana anao tsy hanandrana an'izany? Tsy mila olona mpanelanelana manatona azy amin'izao toetenanao, zao toe-panahinao zao, amin'izao toetranao zao. Dia ekeo tsy mety nataonao dia mangata iry. Gaga ianao fa iova ianao. Zay no vahaolana. Inona moa ny votoatin'ny lalàna na ny didy folon'Andriamanitra? Jesosy nanome ny fanazavana. Indray mandeha mantsy dia nisy mpahay lalàna namandrika an'i Jesosy tamin'izao fanontaniana izao. Ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Hitantsika izao Matteo 12:23. Dia hoy Jesosy namaly, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany ny didy lehibe sady voalohany. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Teny avy tao amin'ny Deutéronomie 4:9-5 naverin'i Jesosy io. Dia nitohizany tamin'ilay faharoa. Zany didy roa zany no hiantonana ny lalàna rehetra sy ny mpaminany hoy Jesosy. No fitian'i Kristy ao anaty teny iray zany lalàna fitiavana. Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana. Didy efatra voalohany dia mampiseho antsika ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny sisa farany dia ny fomba hitiavantsika ny mpiarabelona amintsika. Rehefa tia ny namanao ianao dia tsy mangalatra, fa manaja ny fananany namanao, tsy mitsiritra ny vadiny namanao. Tsy mitarika antsika hanitsakitsaka ny lalàna velively zany ty karazam-pitiavany ity, fa mitarika antsika ho amin'ny fankatoavana ny lalàna. Raha tia ny ray aman-dreny ny ankizy dia mazava ho azy fankatoa azy, manaja ny lalàna fahadimy. Dia misy manontany indray hoe, dia vonjena ny fankatoavana ny lalàna ve zany sika? Tsy a! Rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana Kristy dia nanolotra ho aso anao famonjena feno izy. Tsy misy zavatra avy amintsika na tonga an'izany planina izany. Nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana aza nataontsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesiana 2:2-5. Efesiana 2:2-5. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirere. Fanomezana avy amin'Andriamanitra mahamaim-pona ny famonjena. Raisina avy amin'ny fahasoavana irery ihany ny famonjena.
mety misy mieritreritra fa ny olon'ny testamenta taloha dia nyvonjena tamin'ny lalàna fa ny olon'ny testamenta vaovao kosa vonjena fahasoavana dia hoy ny baiboly noa kosa nahita fity teo mason'i Jehova zany voalazo amin'ny Genesis 4:9 dia eo koa ny Titos 2:2 fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra na koa hoe ny taranak'olombelona rehetra. Dia rehefa tonga ny an-danitra ve zany andray andro dia anontany ny Mosesy ry Joba ry Daniela sy ry Paoly manao hoe ahoana ny nahatongavanareo taty dia amaly anao ve Mosesy sy Joba sy ry Daniela hoe tamin'ny fitandremana ny lalàna. Rehefa tonga indray Paoly dia amaly izy hoe eto ano ny fahasoavan'i Kristy tsy fanipaka takan'izany ny valiten'izy ireo noho ny fahasoavan'i Kristy avokoa no natonga ny rehetra ho tonga any. Tsy misy fomba azona famonjena afa-tsy tokana ihany fahasoavana na Mosesy na ry Daniela na ry Paoly na izaho na ianao tsy misy olona vonjena afa-tsy amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ka moa ve mitarika antsika nitsakitsaka ny didin'Andriamanitra izany? Tsia tsaronao tsara angamba ny tantara nataon'i Jesosy mikasika ilay zanak'adala. Rehefa niverina ny bebaka no tany an-tranondraina izy dia nampandroina ny tafiana-kanjo tsara noraisina ho zanaka indray tsy noho ny tsara vitany na tonga azo mendrika an'izany fa vokatry ny famindrapona sesiky ny fitiavandray zany no atao hoe fahasoavana. Vokatry io fahasoavana io dia inona nataon'ilay zanaka naditra izay namindrana fo niverina nanara-po tamin'ny adalanina voazy indray ve? Tsia mifanoatra tamin'izany no nataony novonjena vokatry ny fitiavana izy dia nitandrina tsara ireo fitsipika rehetra mifeny fiarahamonina sy ny fiarah-miasa amin'ny ray malalany. Tsy manao zany izy mba hahazo ny famindrapo fa manao zany izy satria efa namindrana fo. Dia tahaka an'izany koa isika rehefa miverina mpibebana amin'Andriamanitra satria reraky ny fahotana tandretra tany dia mandray antsika mpitiavana izy atao batisa isika tonga zanak'Andriamanitra indray mitafy fitafiana vaovao indray dia ny fitafian'i Kristy ary manomboka hatreo dia miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mba hitandrina tsara mpitiavana ireo lalàn'Andriamanitra. Manao zany isika satria efa nahatsapa tsara koa ny vokatra mampididozan'ny fandikan-dalàna sy ho aza fa tsy maty tany fa velona trapo-amonjena. Tsy hoe mitandrina ny didy zany mba ho vonjena fa mitandrina ny didy satria efa no vonjena ary mitandrina zany eo ambanin'ny fitarian'ny herin'Andriamanitra. Koa dia manao antso aminao Jesosy androany fitaovana ihany zahay atoloro azy ny tenanao ajao ny didin'Andriamanitra fa tsy miova tahaka n'Andriamanitra zay nanao azy ihany zany didiny izany ny manolo tena ho azy zay ny vahaolana manao satria efa kaiky tsy hoela ny fivininy amin'ny raha olanitra itsara ny olona araka ny nataony manana fiainana mandrakizay miandry anao ianao azonao atao tsara ny mandositra ny afo be. Amen. Tinarira izay ny utunga pankato upankato retenisu izay manovany fo fa izay ratrizay isany andovaniray kazo ilay fiainana mandrakizay Tinaviray izay ny utunga pankato upankato reteniso izay manovany fo
mihoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg tsy adalana litsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o marikilay fity naseonao teo kalvari lay didimpitiavana mitaiza maminy marina Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.